Mitaraina ho tsy mahazo tombontsoa avy amin'ny siam-piariana lavanila ireo datsavy amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Raha nambaran'ireo solon-tenany avy any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo dia zara raha enisan-jato ny vidin'ny lavanila no tafapakany amin'izy ireo. Manoloana izay dia milaza fa tena tafiditra anaty fahasahiranana lalina izy ireo noho ny faratsy ny vidin'ity vokatra fanondrana ity, ary mbola manampitrotraka izany ny halatra lavanila izay misesilany any amin'ireo datsapam-boly ireo. Vokatra izay dia mihamijotso ny farim-piainan'ny mpamboly lavanila ka efa misy amin'izy ireo ny mivadika ho mpitrandraka ala ka mamotika ny atiala avadika ho tambary an-tanety. Manay ny mety haripaka ny alany amin'ireo faritra voalaza ireo ny fikaonandoham-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana na ny CNPE ka miantso ny tompon'andraikitra handray fepetra mifanaraka amin'ny toe-java-misy. Efa andro vitsivitsy no tonga teto Antananarivo ny solon-tena avy amin'ireo mpamboly ireo ka nihaona tamin'ny tompon'andraiki-mpanjakana izay voakasiky ny siam-piariana lavanila. Isan'ny vahaolana izay nangatahan'izy ireo ny ampitomboana ny isan'ny solon-tenan'izy ireo amin'ny filan-kevitra nasionaly ny lavanila na CNV, ary ny fampiarana ny sazy amin'ireo mpividy lavanila latsaky ny vidiny farany ambany noferana. Efa nanome toky moa ny ministeran'ny varotra ny hamaly ny entaentan'ireo mpamboly ireo raha araka ny nambaran'izy ireo. Efa ho isam-bolana ny grevin'ireo mpiasa mpandraharaha sy teknika amin'ny Oniversite Antananarivo. Nidina an-dalambe indray izy ireo androany alarobia mitaky ny andoavana ny karama ny volana aprily. Hatramin'izao volana Mey izao tsy mbola fantatra mazava hoe aiza ho aiza ny misy ny karamanay ka tsy hijanonanao ny fitakiana izahay noho izany raha tsy azo ny karamanay ho ny solon-tenan'izy ireo. Tsy maintsy tokona foana ve izahay isam-bolana vao azo ny karamanay ho hiatrano ny nambarana. Takin'izy ireo ihany koa ny anaovana tatitra an-tsoratra ny fifanarana nataon'izy ireo tamin'ny ministera ny amin'ny fandoavana ny karama isaky ny 20 ny volana manomboka amin'ity volana Mey ity. Nilaza moa ny avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohany ara-tsiansy ny maraina teo fa miandry ny fahazoana alalana avy amin'ny birao ny praiminisitra vao afaka mamoaka vola ny tahiry-molam-panjakana ka izay no mahatara ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Any amin'ny positra malagasy no maka ny karamana ireo nandray izany tamin'ny alalan'ny bon de caisse taloha, ary amin'ny banky tsirairay kosa ireo izay manana compte no maka ny karamany rehefa tonga ny vola ho hiatran'ny ministera. Manoloana ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompon'aka maneran-tany amin'ny baolina lavalava sokajy vehivavy izay ho tanterahana ny volana septambra atsy Afrika Atsimo dia nanome tokony filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa hisy ny fanohanana entin'ny fitondram-panjakana ho an'ny maki vehivavy. Nampanantena ny antoka ny zavatra rehetra ilaina amin'ny fifaninanana toy ny vola, ny momba ny fahasalamana sy ny fitaovana ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisana ofisialy ny maki vehivavy teny Avoloha androany alakamisy. Izany no natao dia mba ahafahantsika mandrobaka ny amboara eran-tany ho hiatrany ny nambarana. Ankoatr'izay dia nampanantena ny fanavaozana manontolo ny kianja maki andotam-penaka ihany koa i Andry Rajoelina mba ahafahana miomana amin'ny fiadiana ny amboara maneran-tany sy ny fandraisana ny lalaon'ny nosy 2024 no anton'izany. Koa ho karakaraina amin'izany ny bozaka ho amboarina ny anatiny sy ivelan'ny kianja mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Ametrahana jiro ihany koa amin'ny kianja mba ho afaka manao fanazarantena ny mpilalao na dia amin'ny andro alina aza ho hiatrany ny filoha.